Miarabantsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fotoana izao ato anatin'ity fandarana manokana ity. Fanapa-kevitra ny raisin'ny fanjakana nampiato ireo fandarana maro samihafa amin'ny haino aman-jery eto Madagasikara dia nanao ity fandarana manokana ity izay ahafahana mitondra faneho-kevitra mikasika ny fanapa-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana ampiato ny fandarana izay fanaraka ao amin'ny haino aman-jery maromaro eto an-tanindrazana iny. Zahay telo mianadahy parlementaire avy ao anatin'ny antokotiko Madagasikara no misolo tena mametraka ny fanontaniana dia ny solombavambahoaka Mamra Benirina, ny solombavambahoaka Anitra Razafimpanatsoa ary ny tenako. Vahiny saina kosa amin'ity fandarana ity dia ny filohan'ny Rodobe ny mpanohitra eto Madagasikara, ny filoha Marc Ravalomanana. Miarabanao Andriamatoa filoha, ny fanapa-kevitra izay niraisin'ny fitondram-panjakana dia nampiato ny fandarana maromaro amin'ny haino aman-jery eto Madagasikara ary isan'izany ny haino aman-jery izay aty amin'ny lafin'ny fanoherana. Manahoana ny fandraisanareo eo anivon'ny antokom-panohitra ny fanapa-kevitra iny? Voalohany aloha dia mamela iaraba mivoaka manontolo, miaraba ny voaka malagasy, ary mamela koa ampahery sy irary fahombiazana ary fahasalamana rehetsilamy. Ny zava-misy mantsy amin'izao fotoana izao dia tena miaina ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny adi-tsaina lalina satria aina no vonjena, miaina amin'izany ny vaoaka noho ny fironkatry ny aretina Covid-19. Noho izany dia tsy maintsy atao ny mampahery amin'ireo mpiarabelona amin'ny tena atao ahoana ny hijery fotsiny ny firenentsika amin'izao zava-misy izao. Ary indrindrindrindra ny fandraisana fanapa-kevitra tsy ampiheverana izay nataon'ny fitondrana le décision interministérielle izay niraisiny tamin'ny 20 ny volana avril 2021 lasa teo iny, efa nilaza ny hevitra izay ary lazaiko aminareo ny ambango vangony satria tena efa nilaza mazava tsara zay hoe araka ny décision interministérielle navoakan'ny fitondram-panjakana tamin'ny 20 ny volana avril 2021 izay mandrara ny faneho-kevitra sy ireo ady hevitra politika eny amin'ny haino aman-jery rehetra dia manameloka ary toerinay amin'ny endriny rehetra izany fanitsakitsahana ny zo maneho hevitra malalaka izany izay voaharo ny lalam-panorenana. Iverinay fa fanaovana didy jadona ankitsirano iny fanapa-kevitra ny raisin'ireo iny, fanampitena tanteraka ny demokrasia vao mitsiry eto amin'ny firenentsika zany. Zay le lazaiko foana hoe mandeha any amin'ny lalan'ny fitondrana jadona eto na le processus makany amin'ny dictature. Voalohany fanaovana manipulation ny sain'ny olona dia atao mihitsy aloha izay andemena ny sain'ny olona, dia rehefa avy eo intimidation fampitahorana fanagadrana, dia rehefa avy eo manao an'le culte de personnalité na fizazahoana ary dia milaza fa mamaha olana. Zay ny lalana makany amin'ny dictature. Io mitranga io jereo e nareo ve dia mino, misy mino ve na iray ary mandritry ny 5 andro ny virus tsy mandalondalo, fa mandritry ny 2 andro ihany ny asabotsy ny tonga. Zany le manipulation zany. Tsy misy firenena eto tany manao an'izany, dia tsy avela hivoaka le olona, ary raha mivoaka raha dia ampitahorina, nefa le olona tsy maintsy mivoaka satria tsy misy tosika fameno araka filazany azy, tsy misy mesure d'accompagnement. Ianao ve dia eritreritra zany fanontanianao zany, zany resaka zany hoe olona nandritry ny herinandro afaka mandehandeha mivezivezy malalaka ao anatin'ny 2 andro izy tapena natapika zao, dia ampiasaina daholo ny force rehetra indrindra fa ny polisy mba hamenatra rangaty marina. Tsy mbola nahita mihitsy aho hoe ministre ndeha hitabatabatra indrindra na inona pression maso azy na inona, tsy mbola nahita lazao raha mahita anareo. Ohatra zao ny zavatra nitranga tany a Frantsa, le nisy mpikirakirany eo amin'ny polisy, le raha matoa vehivavy nisy nalatsantoko anty, dia tonga tany ny prime ministre mampahery anazy
dia tonga any nisitry ny polisy fa tsy itabataba rio tsy ave nivoaka ty mahamenatra rehefa tsy hainareo makatahaka dia aloha mipetraka any an-trano ary rehefa tsy hainareo mamaly dia aloha tsy miteny satria tsy fanao zany na manao akanjo tsotro ary ianao a sohatra le ambany ary foana hoe ministry ny polisy ty dia mihevitra ve nareo fa izay no ahafahana tena mifeany reto voaka reto tsy maintsy hitroatra ireo rehefa tena tsisy anyko hoanina fa alohany maty rapitso zay matelo any mpivarotra charbon dia rofinareo any amin'ny polisy dia gadainareo any mpivarotra anana nefa nareo milaza hoe nitserapoko tany misokatra ny épicerie tena loza marina loza kely ny tantara le matofoloha dia volana vitsivitsy zay a ny fanana ny fahafahan'ny olona manaraka ny fahita lavitra aty amin'ny fanoerana tamin'ireo a kanaly satelita dia amin'izao fotoan'izao indray koa tonga ty fanapa-kevitra ity ianareo aty amin'ny fanoerana na isika aty amin'ny fanoerana dia tsy miantsehatra na amin'ny radio-mpanjakana na amin'ny televizion-mpanjakana midika ave zay fa sangy mihoatra ny loha ty ataon'ny mpanjakana ty ary mbola andefitra manany rariny ve ny fanoerana ny fanapahana ny Star Times sy ny Canal Plus ary ny parabole dia hitako zao fa tsy rariny naka ordonnance izy nanapaka an'ireo a dia tonga dia nanatona an'ireo lay compagnie na ireo tompony andraikitr'izy ireo dia hitako aloha fa mbola mandalo any anatiny any amin'ny fitsarana any izy iny hatramin'izao satria tena tsy rariny zany satria misy fitsarana mitongilana na fitondrana mitongilana mihitsy a misy zany any amin'ny faritra natao tsy mba henony vaovao fa dia niety ihany malala azy faharo ty décision interministérielle andraisiny zareo ty zay lazaiko hoe décision farany zay tena diso tena tsy fampisy masoandro mahamenatra satria dia entina anampenam-bava ny mpanao politika mpanao gazety ny olo-tsotra ary indrindraindrindra atonga ny vahoaka ho bado dia tsy alalany ninona ntsony amin'ity tena tsy mety intsony ary tena tsy lefitra manana ny rariny ntsony zay satria tena lalam-panondrenana io zo fototra ny voaka malagasy ny any ao hevitra malalaka tsy ekeny io ary tena tsy anaiky an'io hatramin'ny farany aho ka dia hijo aho ary ho hitatsika eo ny vokatra zay olazaindrareo amin'ny conseil d'état satria tsy maintsy ampiakarina ian'ny conseil d'état ihany ko io satria zareo no mitsara ny adin'ny fanjakana sy ny secteur privé zavatra tsy fanao tsy fampisy masoandro reo olona manana ny commission spéciale ny communication audiovisuelle ny nareo ka maninona raha io lomba nankalaka-kevitra ivoamery io fa tsy ny interministérielny zany no senandanao an'ilay décision tena loza mamao faty tsy fampisy masoandro marina fa inona loatra ary fa mihinana loatra ary ianareo ao fa maheno zavatra ave ary nareo tahotra ave sa tena fahasahinanao zavatra izy io de miditra am'izao zavatra tsy mety zao ka dia eto mbola mamaly ihany hoe mampisika anareo ah fa rehefa tsy mahafa-po ny valiten'ny conseil d'état dia hitsangana izahay ilaza aminareo hoe tsy azo atao mihitsy ary tsy azo ekena ny fanitsakitsahana kitsirano a ny démocratie eto Madagasikara ary indrindraindrindra tsy hoe amin'ny fahamena ara-pahasalamana dia ho pitehina ny démocratie ny fanohitra amin'izany noho izy tokony aveliteny daholo ny rehetra aizana lalanao ny zavatra misy eto Madagasikara amindreo district 7/10 amindreo faritra rehetra misy eto zao dia hita iraha malala fa firy ny totaly nisan'ny maty isan'andro dia nareo mieritreritra mariny reny tsy mariny reny ny hôpitaly eto sy ny ana fotsiny fa misy marina fa tsy ilaza amin'izany eto no mahatonga hiteny aminareo fa ilaza aminareo hoe tsy anaiky an'io ary tsy andefitra manana ny rariny satria ny rariny dia tokony anaja toy ny andrakan'ire maso lalam-panondrenana mpitondra indrindra fa ny président de république
eo indrindra président zay mikasika zay lalam-panorenana zay misy no tena resantsika androany a satria ny lalam-panorenana manakery amin'izao fotoana zao dia lalam-panorenana izay nolanina tamin'ny fotoana tetezamita zany hoe ny mpitondra amin'izao fotoana no nandany an'io nataony eo anatin'ny article 61 ny constitution manakery zao a mikasika ny situation d'exception ohatran'izao mitranga zao zany ny situation d'exception nefa anatin'io lalam-panorenana zay tsy ajain'io a dia miteny mazava fa tsy maintsy maka loi organique zay vao afaka miteny fa misy situation d'exception dia ny zavatra nataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao a lalàna tsotra tamin'ny 1,750 zany hoe lalàna efa lany daty na raha fanafody moa zany dia hoe efa périmé no ampiasainy fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao io loi 91/011 io efa nitenentinay foana atao miara-manonjy hoe lalàna tsy manakery io nanovana an'le état d'urgence sanitaire io ny tiana tenenao anatin'izay ny décision zay niraisiny io zany a tsy manaraka ny lalam-panorenana inona no azon'ny président resahana mikasika an'izay a na le décret zay nataony référence amin'io décision io ary ny décret zay noraisina anao décret izy a 2021 bar 443 zay nentiny anaovana an'io décision tsy manjary io ary tsy vitan'izany fa tsy niconsulte ny ACC akory izy tadidiko tsara tamin'za président dia manana olona tena professionnel manana ny fahalalana manokana momba ny lalam-panorenana zay mipetraka mihitsy izy dia manaraka isan'andro anandro zao na zay ny constitution tandremo fa tsisy ty zao no tokony atao zao no tokony atao fa asa raha misy an'izany andrarona tsisy an'izany fa azy mony azy iny fa tena tsy tantiko tena tsy mety dia le filazany fa hoe anaja toy ny andraka tremaso ka na misy olo na tsisy olo izy ny responsable voalohany ray zay faharoa lay fanitsakitsahana an'le démocratie vao mipoita mbola tanora dia tanora eto Madagasikara zany eny natokana anaiky hoe ho président ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny démocratie eto Madagasikara ina ma président raha ohatra ka tsy anaikinaiky lehibenina fotsiny hijoro hatramin'ny farany ary rehefa mijoro dia mampafantatra raha ohatra izy zao narain'ity décision ty tamin'ny Zoma dia toky zay dia nivory teo ny eo ihany tsy miandriandro hoe zao no ataontsika dia nanao nyty fanamparanyity zahay hoe izahay ato amin'ny rodobe ny mpanohatra araka ny décision interministérielle navoakan'ny fitondram-panjakana tamin'ny 22 avril 2022 zay mandrara ny fanahoan-kevitra sy ireo ady hevitra politika eny amin'ny ainao aman-jery rehetra reo anazy reo zany tsy mampanina azy manao sorona azy fa le avy aty amintsika mpanohitra ny tena tsy avelany teny tsony ny azy iny zany dia tena fanitsakitsahana ankitsirano ny lalam-panorenana ary mba ampidirana n'lay didijadona ary indrindraindrindra ny zo aneo hevitra malalaka zay voariny lalam-panorenana mbola tsy miala amin'io ihany amin'ny lalam-panorenana tena marina zay article 18 sy article 19 miresaka an'io liberté de presse liberté d'expression io mifanohitra tanteraka amin'izay mihitsy io décision interministérielle noraisina io eo anatran'izay inona daholo ary ny zavatra ho ataontsika ny zavatra atao dia zao rapitso dia rapitso ihany dia ametraka fitoriana any amin'ny conseil d'état mba ilazana azy hoe mba ampietona an'io décision io aloha mandrapi-statuendrareo ary rehefa tsy mahafa-po koa nefany ary mino anefany fa olona misaina mieritreritra tsara reo efa nisy toy izany taloha mahalala ny tokony ataony reo hoe aiza nisy firenena anankiray le olona dia hoe ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana ko ny tany rehetra eto ambonin'ny tany iny misy an'le covid daholy la zao zay tsisy nefa tsisy mampatory an'lay démocratie hoe mahatory aloha démocratie fa mbola manjaka ny covid tsisy manao an'izany fa eto amintsika dia tena kototo tsy mba vitany hoe kototo fa tena tsy ampiheverana tsy fantatro zay ilazana azy fa tena hitako mihitsy zany hoe hitondrany amin'ny didiky fe lehibe
tsy haino ny iza ntsony izy ary tsy ampafantatra mivoaka ny zava-misy fa dia ataon'otrao zao ny zavatra manjoa antsika amin'izao fotoana zao efa nampafantatra amin'ireo communauté internationale sy ny nivelany rehetra fa dia hojerena fotsiny otrao hoe Madagasikara dia hoy izy mame antoka ave ianao raha manampy zay dia tena mandeha araka tokony ho izy eniko ary fantatra ny zavatra tiany resahana toy izy hoe nareo mandidy fa tsy za fa za milaza fotsiny hoe le vahoaka malagasy zay mendrandra fiainana io tena fiainana ty iainy ohatra ny olon-drehetra zany manana dada sy neny zany marary zany tena mafy tena mafy fianakaviana tototy tsiro tsy hitany tsony zay atao toy ny voalala voataniko izy ny vola am-pelantanana tsisy ny asa tsy misy ny sakafo tsy misy tena mahidy tsy mbola nisy ohatran'ity marina zavatra afara zay tsotra fotsiny io hoe afara ara le vaksiny fa tsy maintsy afarany io eo izy mikenikeniny io zay le atao hoe attentisme zany hoe tamatama tsy vitany tamatama tavozavoza tsy vitany tavozavoza mbola manao kajikajy hoe ahoana nanam-penambava ndray tsy ho voatapina aloha ny vava-panohatra satria efa tsy rariny loatra ty ka zay mihitsy ny zavatra nodadiavana satria ndra hitantsika tao anaty fandaharana rehetra zay natao reny na miara-manonja indrindrandrindra moa zany dia nanakina foantsika mikasika an'izay fitamatamana zay tafiditra tao anatin'ny fandaharana faraparany teo ny fanakianana sy ny fampanantenana sy ny tsy filazana amin'ny marina zay nataon'ny filoha-pirenena dia tafiditra ao anatin'izay zany ny fanakatonana ny reto aino amanjery zay manakina anazy atraiza no fetran'izay limititsika zany azakatsika n'izay zavatra mamoetra zay teny anao tsara maître fantatro tsara zany hoe miaro zany fa ho arovantsika tamin'ny farany ty tena hiaro an'ity démocratie ty dia eo ianao eo nareo tena tamin'ny farany fa tsy eny tenatena ray zay faharoa milaza ianao fa hoe misy zavatra tokony resana nefa tsy afaka miteny izahay satria tapenan'oatra zao fa io tsy ho vitantsika rehereto raha tsy ampahafantarana daholo zao tontolo zao indrindra reo communauté internationale mahalala azy anjarako zay anazy zay lobinany fa vao tonga ty dia efa miparitaka ny daholo ny zavatra rehetra mandeha hoe zao ny zavatra misy eto Madagasikara ary ianao nylaza hoe ireo fampanantenana pokaty sy ny an'ireo mbola ho toizany io fa mahiry anareo dia toy izy miara-manonja toy izy miara-manonja fa aleoloha apetraka ny fitoriana any amin'ny conseil d'état ametraka zay rapitso vitantsika hoe ny manaraka an'izay fa tena tsy mety efa intelo zay ny antso arky ny maly androany toy izy zareo hoe ataovy daholo aloha ny azo reo atao any dia zao nataontsika zany zao tele fandarana spécial ataonao ty makasitraka anareo mihitsy ny aza tapahana izy miady amin'ny teknôlôjia vaovao fa be da be ny zavatra moderne tsy ho takatra reo tsy voasakan'ireo zany tapaondray ny internet ary manaovandray zavatra hafa nareo fa tena tsy hoe mihoatra ny lotsony ny zavatra ataondrareo na mihoatra ny fefy fa mihoatra ny aina ahoana ny ahafahan'ny olona mbo miaro ny tenany raha tsy mandeha ny tsikera sy ny fanotsiana ataonareo nareo nge tsy zay hoe tsikera be fahata fotsiny fa hitako mihitsy zavatra misy profo ary ny fitantaranareo ny zavatra nataony taloha azy zany reny mantsy matetika efa lazaina ny marina ny tranga nataony dia tena blessé azy zay mandratra ny fony zay hay ve nisy niaino izy anjara ny mieritreritra zany fa ny aty aniny tena mamaky aloha fa hoe ty fanitsakitsahana kitsy rano ny lampanombenany ty sy ny démocratie tena tsy mety io raha ny feoeny no anivon'ny vahoaka taorian'ny voany ny fanapahana ny raisin'ny fitondram-panjakana iny Andriamatofoloha dia ahitana taratra tena akivina tanteraka mihitsy eo amin'ny fiatrehana ny fiainana sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny satria ny fandaharana rehetra izay hany mba hiveriny vahoaka fa nandraisana anjara na mivantana na ankolaka amin'ny fampitana hevitra hitantanana ny firenena no ny tapenana tanteraka ny foanana tanteraka ary hoy izy ireo hoe
mampiseho ny fahalemen'ny fanjakana tanteraka io fanapahan-kevitra zay ny raisina io, izay Andriamatoa moa teo ny teny hoe misy maneho lalana makany amin'ny jadona, fa raha ny feo mandehany dia tsy efa ampy ve ny fepetra, ilazana hoe efa tena fotoanana jadona mihitsy izay tia iainantsika amin'izao fotoana ity izao, izay sanatria mivava ve misy fotoana ihany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inina atao ve sa noho ny tsy fahaizana ka mampirona makany fotsiny. Raha sanatria ary fa mino tsika efa mpitsara manana ny fomba fijeriny izay marina sy rary ny araka ny tokony ho izy. Raha sanatria ary tsy araky ny eritreretina ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitsarana conseil d'état, inona no azontsika atao aiza no isarangotan'ireo vahoaka ireo hiatrehana ho avy? Tsisy sanatria satria mpitsara manana maizy azy ireo, mahalala ny tokony atao, malala zany hoe constitution, inona zavatra voalaza anatin'ny constitution, inaby ireo lalàna velona misy ataon'ny fanjakana, tansin'ny fanjakana, ary inona ny zo ananan'ny olona tsirairay aby. Tsy manary tokany amin'izany amin'ny fahaizan'ny mpitsara eto amintsika. Jereo tsara fa nisy fotoana izay tena nanakatonana sy nangalana fananan'ny MPS aniny, fa ny conseil d'état nilaza azy hoe zao ny marina matoky ary efa fitsarana io manao fa resaka hafa indray zay ka aza kivy na mamoy fo, aza kivy hainao le iriny aza kivy zany, aza kivy manana n'Andriamanitra tsika hanoro hevitra sy hanoro lalana atsika, manana ny fahaizantsika sika matoky manana ny olona sy ireo mpiara-miombonantoka amintsika sika, ilazana izy hoe tia zavatra tia kosa, tsy hoe mihoatra ny fefitsiny moa na sangy mihoatra ny loha, fa tena sangy mihoatra ny aina, maty le olona, dia nareo ve mieritreritra ary fa dia amela fotsiny zao koa reo tsy mamela an'izany reo rangaha, mino anao zay matavatra. Sikivy Andriamatoa, raha ny zavatra ny ainatsika tamin'ity farany herinandro ity dia ny fiboana izay namoahan'ny filoham-pirenena toromarika ho an'ny faritra Analamanga. Ny zava-misy nefa navoakan'ny Ainao Manjery Andriamatoa dia misy ireo faritra eto Antananarivo renivohitra mihitsy sy ny manodidina izay hita hoe tsy miaina n'izay fepetra izay napetraky ny filoham-pirenena izay, tsy efa manana endrika tsy fankatoavana an'ireo mpitondra fanjakana ve zany ny fijeritsika azy eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy, ary raha ny feo mandeha ihany eny anivon'ny vahoaka dia toa lasa ny fitondram-panjakana mihitsy amin'ny alalan'ny tsy fanarahana ataony no tarafin'ny vahoaka ka ohatrany hoe ny tanterahan'ny mpitondra fanjakana no iainan'ny vahoaka mitondra tsika makany amina anarisia tanteraka, raha sanatrika izao no mitohy mijery reny fahita lavitra reny dia mahita fa nafamalin'ireo mpitandro filaminan'ireo ary dia efa mianahana ihany izy, satria olona miaina toy ny olon-drehetra zao manana vady aman-janaka, dia izay no tiako resana aminareo, ny tsy fahalalan'zareo mahatonga azy manao an'io, ary fanapahan-kevitra entina fotsiny andemena ny sain'ny olona, satria amin'izay dia hoe zao no ataontsika manaraka, alefa mivezivezy eny ilay paulin iny le sireniny zareo iny zany, dia tonga dia efa mangovogovitra ny olona, tsy atahotra zany tsony rehefa avy eo, ary raha mbola ataony zareo reo dia hitany eo ny zavatra ataon'ny vahoaka, ka le vahoaka ary aloha no maty rapitsitra zay maty androany, satria misy zaza ao an-trano, misy marary ao an-trano, misy mpivarotra charbon ve rangaha ty, charbon no midina, dia sahanao managadra azy ary, fa dia totombitana toy ninona reo reo olona no tsy mbo manana fo miantra na ianareo polisy ninona ho tenenina reo andana nitsoboka tsy anaty rano nanosy atso dia midobo eo, hitanareo tsara ahity tena loza, zay zavatra misy eo efa avy eo, ary hatramin'izay
arak'ilay teninareo tao momba ny Star Times sy inona koa le Times ty ny parabole sy ny TVA fa am'izao a tena tsy zetsony za mihitsy azay ho nandeha hitsangana hijoro a anampyvaoka raha zany tsy présidenty rodobe ny mpanohatra ho an'ny démocratie eto Madagasikara ty menonareo anao fa ninonninona fa nilaza fa hoe ny andro sisa ienako tena animpoko anapiko aminjaiko an'ity vaoaka malagasy ty makasitraka anao Andriamatoa Filoha tamin'ny dindinika zay iarahantsika teto androany a misaotra anao tamin'ny fanekena amaliny fanontaniana izay nentinay a isaorana ihany ko reto solombavambahoaka zay niaraka tamiko teto a nitondra n'izay resaka izay ka alohany amaranantsika n'ity fandarana manokana androany ity so misy afatra farany hoentina ho an'ny vahoaka manako lazaina aminareo a zatra teneniko a sy lazaiko ny vahoaka malagasy dia tandremana de tandremana hoy aminareo zany akiviny zany tsy avy tanjavatra zany fa raha mbola misy ko farany hoe aminareo a de tsy ho very mihitsy akoa ny fanantenana ary matoatsika ny menandriamanitra tombonandro de natao hiteny atao ilaza ny zava-misy marina ary matoatsika mbola velotra ao de mbo anampy namatsika ka raha ohatra isika ianareo mpitarika tsy mampiseho an'izay fahavonona an'izay de hoy aminareo toy ny valala voatango ary vahoaka reo ka dia matoky sy mino ary vahoaka malagasy matoky nareo fa tsy amelanareo irery izahay ary tonga amin'ny fotoana ve time izy na ahafahantsika hijoro niady hatramin'ny farantsika amin'izany hoe fa nitsakitsahana ankitsy rano fanaovana didijadona eto an-tany sy ny fanjakana zany ka dia ignany ka ombatsika Andriamanitra ary anampy antsika amin'ny hevitra rehetra zay fantany sy tsapany fa tokony ho an'ny vahoaka malagasy ary de mbola mamerina ihany hoe mahereza fantatro de fantatro ny manjoanareo penipenina eto tseroa mitady oxygène mitady fanafody azoko sary atsaina sasa maty eny an-dalana vao tamin'ny 20 tao no nisy ny atsy hoe maty eny an-dalana ho any anosiala ny datanay mampalahelo zany fa tsisy oxygène ka de mahereza fa tena fantatro nandrasanareo amiko ary fantatro koa nataoko mahereza ry vahoaka malagasy ary matoky mino fa tsy mahafoy antsika koa ry Andriamanitra ary isika rehetra samy mino fa tsy foana tsy akory ny fanantenana satria mbola misy ny farany ka dia samy teny Andriamanitra ary misaotra anareo koa aho makasitraka tanteraka niezaka ataonareo zay koa no amaranantsika ty fandarana manokana ity a mariana fa ny fandarana dia no respeo ny alahady tolakandro a dia mandeha ny alatsinainy a amin'ny sivy sasany maraina mandeha tontolo ny andro zany dia misaotra antsika rehetra zay manaraka hatrany ny fivoarany tedro raha-pirenena izahay moa dia hiezaka ihany koa mpafantatra anareo a ny zava-misy marina eto amintsika ko dia miraro soa antsika rehetra samby ho tegn'Andriamanitra